Tuntosa avokoa noho izany famindrapa-efana teo amin'ny ministra Rotonta izay lasa lorona ratsahivina moa tamin'ny alatsinainy lasa teo ny ministry ny kolotsaina no tanterahina ny famindrapa-efana izay fa izay ihany koa ny vadiantsika lafim-baovao afa-tanteraka indray. Ny fondation Telma no isolo-toerana ny sehatra tsy miankina eto amin'ny faritra atsimo atsinanana amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena izay ho tontosaina any Istanbul ny 13 sy ny 14 Mey 2024. Ny fondation Telma no isolo-tena sehatra tsy miankina eto amin'ny faritra Afrika Atsimo sy Atsinanana any amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena izay resahana indrindra ny maha-olona ny 13 sy ny 14 Mey ho avy izao any Istanbul, Turquie. Taoriana ny fifaninana izay nikarakarain'ny Bureau ny firenena mikambana mikasika ny fandamenana ny raharaha maha-olona sy ny Bureau nasionaly mandraikitra ny loza voajanahary eto Madagasikara na ny BNGRC mantsy dia ity fikambanana ity no voatondro sehatra nahay ny asa indrindra teo amin'izay lafy ny maha-olona izay. Io maraina io no nampahafantarina ny mikasika ity fihaonam-be ity sy ny fandraisana anjara ny Fondation Telma io. Ce que nous commençons aujourd'hui, c'est une œuvre salutaire qui ne s'arrêtera pas seulement au sommet mondial humanitaire, mais qui pourra être porteur pour les années à venir. Mariana va teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2024 dia mitetina $700 ny volana ampiasaina tamin'ny fampiroboroboana ny sehatra maha-olona izay, izany hoe tafiditra amin'izay ny hetsika ara-tsosialy isan-karazany. Ny taona 2024 ihany koa no napetraka ny tetikasa fanampiana ny vovonana maha-olona amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Raha toa ka mahomby ity tetikasa ity dia ho lasa modely ho an'ireo firenena hafa izany i Madagasikara.